karakaraha seho famaranana ny taona ihany koa ny toeram-pandihizana diary tamin'ny alalan'ny seho miavaka tokoa no nentin'izy ireo nanamarana ny taona tetsy anivon'ny SMS Sonerana ao mars 20 Desambra. Tamin'ny alalan'ny fampisehoana nanehoana ny fahafolahan'ny karazan-dia izay noratovon'ny mpianatra no nentin'ny sekoly diary namaranana ny taona 13 omaly tetsy amin'ny SMS Sonerana. Afapo tamin'ny koreografia izay nataon'ny mpianatra mandita ao amin'ny mpanorana ny diary Rizamanitra, nambaran'ny Rizamanitra fa mahaliana ny malagasy ny dia. Betsaka ny dimy ary ny ankizy mandihy ato aminay fotsiny izao herintaona sy tapany efa mianatra mandihy hatramin'ny 70 taona mianatra mandihy dia mahazo ny anjarany avy ao ny éveil danse, ao ny danse salon, danse sportive latine standard, ao ihany koa ny classique, ny salsa, mahazo ny anjarany daholo ny moderne jazz izany rehetra izany ataonay ao daholo ary ny dia gasy ihany koa izay miditra ao anatin'izany ihany koa ny école de danse diary. Ny 12 febroary zao no fidirana manaraka amin'ny sekoly diary. Fidirana manaraka dia ny 12 volana febroary 22 février manomboka le 15 février ny inscription sy ny réinscription. Vacances zany ny mois de janvier manontolo. Ny antony ihany koa dia ny fanomanana ny deuxième grand prix de Madagascar compétition de danse latine izy io dia misy ny championnat à point zany hoe championnat national à point dia ao ihany koa ny open de danse sportive latine ka mandray anjara daholo manomboka amin'ny catégorie éveil ankizy kely efa taona hatramin'ny lehibe indrindra 13 taona zany hoe ny adulte sy ny série rehetra ny F, ny E ary ny D zany hoe 2 danse, 3 danse ary ny 5 danse. Raha ny dingana vitan'ny diary tamin'ny taona 13 indray dia tsara ny vokatra. Ankoatra ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika kolontsaina samihafa izay nikarakaraina teto Madagasikara dia anisany nandrobaka ny deuxième prix tamin'ny fifanana Open international izay notanterahana tao la position la réunion ny ekipa ny Rizamanitra ao amin'ny diary.